Ry vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny fitandremana Amparibe Famonjena mahatahiry ny finoana, mifankaty ary miasa amin'ny fahazotony ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rahaitsika sy Jesoa Kristy Tompo. Tonga indray ny fotoana izay arahantsika miara-miombona amin'ny fanarahana sy fanazavana ny boky dia ny Filazantsaran Jesoa izay nosoratan'i Jaona. Ka ny toko fafolo no hidirantsika ankehitriny. Milo izany dia ndeha isika iombona amin'ny famakitsika ny salamo fidirantsika an'Andriamanitra. Ka ny salamo faha-10 no vakitsika hanatanterantsika izany. Amin'ny anaran'ny Tompo, Jehovah no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory ahy. Mampandry ahy amin'ny aim-maitso izy, mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahyko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana zaho, dia tsy atahotra ny loza, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny loko mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilon'ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen. Ndeha iombona amin'ny vavaka isika riavana. Ry Jesoa Kristy Tompo, lohan'ny fiangonana, lay tompo ny finoanay sady mpanefa azy. Ianao lay vavahadinondry, ary ianao lay mpiandry tsara. Misaotra anao zay Tompo fa manana anao, mitondra ny fiainanay, ary mitatana sy mivimbina anay amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zavatra rehetra, amin'ny atao rehetra ihany koa. Dia ndreto zay Tompo mandroso indray amin'izao fandiniana sy fianarana, aferahana mamakafaka ny toko fafolo amin'ity filazantsaran'ny Jaona ity. Dia mametraka izany eo am-pilatananao zay Tompo, ny fanainao masina hitaridalana ny Mpanolotra, ary hameny ny fo Aim-panahy ireo vahoakanao koa izay manaraka ka noloran'izany. Dia ho amin'ny anaranao ary Tompo netiny manitry manao zao vavaka izao, ary ho tanterahanay amin'ny fifaliana ny zavatra rehetra. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ny Jaona toko fafolo zany no hidirantsika, ary izay ihany no tanterantsika amin'ity fotoana ity. Io Jaona toko fafolo io dia mizara roa lehibe amin'ny ankapobeny. Ny Jaona toko fafolo ny 1 ka hatramin'ny faha 20, ary ny 2 fa 20 ka hatramin'ny faha 20 izany fizarana roa lehibe izany. Ndeha isika hiditra amin'ny fizarana voalohany. Ny fizarana voalohany dia ny Jaona toko fafolo ny 1 ka hatramin'ny faha 20. Io dia miresaka momba ny fanoharana ny amin'ny mpiandrondry. Mpiandrondry ary nanehoana ny amin'ny mpiandry tsara. Io dia misy zanam-pizarana anankefatra ihany koa. Ny voalohany dia ny 1 ka hatramin'ny faha 9, izay hitantsika fitariana ary filazanakapobeny ny amin'ny fanoharana. Fitariana dia filazanakapobeny ny amin'ny fanoharana. Zany hoe eo amin'ny 1 sy ny faha 2 dia aseho eo sy ambary eo ny amin'ny hoe ny tena mpiandrondry. Ary eo amin'ny 1 faha 3 dia manambara sy mampahalala ny Tompo fa fantatry ny mpiandrondry ny atao hoe fantatry ny mpiandry vavahady, zany mpiandrondry zany, fantatry ny mpiandry vavahady io. Ary ny zanam-pizarana faha 3 dia ny eo amin'ny 1 faha 3 ka hatramin'ny faha 5. Io koa dia ilazana hoe fantatry ny ondry koa ny mpiandrondry, fantatry ny mpiandry vavahady izy, ary aveo fantatry ny ondry ihany koa. Eo amin'ny 1 faha 9 dia ahitana fa tsy azon'izay atao hoe tsy mpiandrondry hofitahana ny ondry, fa ny ondry dia malala ny mpiandry azy. Zay ny zanam-pizarana voalohany, izay misy zafi-pizarana 4. Ny zanam-pizarana faharoa kosa dia amin'ny 1 faha 7 ka hatramin'ny faha 10. Ao Kristy dia miresaka kosa ny amin'ny hoe Kristy no vavahadinondry.
Ary eo amin'ny zanam-pizarana fahatelo ny 10 ka hatramin'ny 20 dia manambary izy ary manorotsorotra mihitsy ny amin'ny hoe Kristy no tena mpiandry tsara. Kristy no tena mpiandry tsara. Zavatra telo no avotrany ao anatin'izany. Ny voalohany dia ny hoe ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Eo amin'ny 10 sy ny 17 no anambarany an'izany. Ary ny faharoa dia eo amin'ny 14 sy ny 15. Io dia ilazany hoe mahalala ny ondry sy ny fakazatra miondry ny tena mpiandry ondry. Ny fahatelo ao anatin'izany zanam-pizarana zany dia ny 15 ka hatramin'ny 20. Manolotra ny ainy hamonjy ny ondry mihitsy ny mpiandry tsara. Io zany no zavim-pizarana farany ao anatin'ity zanam-pizarana fahatelo ity. Ny zanam-pizarana faefatra sady farany dia ny Jaona 10 ny 17 ka hatramin'ny 120. Ny fisarahana vokatry ny fampianaran'i Jesoa. Niteraka fisarahana teo amin'izay nieno zany fampianaran'i Jesoa zany. Ary fantatritsika fa isaky ny mampianatra Jesoa dia misy fisarahana foana eo amin'izay mieno azy. Ary raha tsaroantsika fa nambaratany aloha dia ny filazanany amin'ny hoe ny fanjakan'ny mazava sy ny fanjakan'ny aizina dia miseho ao anatin'ny fisarahana, satria ilay fisarahana dia misy ny tsy fakasitrahana sy ny fankahalanan' Jesoa mihitsy, ary misy kosa ny fanekena sy ny finoana ary ny fitiavana an' Jesoa. Dia zay no hitantsika eto amin'ity zanam-pizarana faefatra ity dia ny hoe nisy fisarahana vokatry io fampianaran'i Jesoa io indray tao anatin'izany fotoana izany. Misy ny hevitra azy mihitsy ho manana demonia tamin'izany fotoana izany, dia nilazany azy hoe verisaina ianao. Zany hoe manam-panahy hafa noho izany nariny le fanahy hafa mihitsy le atao hoe saina mazava fa ny sain'ilay atao hoe demonia no ampidiriny ao. Raha izay ny anotsiana azy. Zany hoe lay Jesoa mitondra ny mazava indray nolazain'zareo maizitsaina. Jesoa lay mampianatra ny fahamarinana no lazainy fa hoe misy demonia sady verisaina. Hitantsika amin'izany lay hoe zanaky ny maizina sy ny zanaky ny mazava, lay fanjakan'ny mazava sy ny fanjakan'ny aizina zay nambara tany aloha. Ary ny faharoa sady farany ao anatin'izany atao hoe zavim-pizarana ao amin'ny fizarana faefatra zany dia ny hoe mifanohitra amin'izany ireto zavatra roa ireto zany. Zay everina fa mampampianatra marina sy endry an' Jesoa. Mpampianatra marina izy sady endry, kanefa dia mifanohitra amin'izay neritreretin'ny sasany izany toetra sy fomba ary fijoroan'i Jesoa nanatanteraka ny fampianarana nanehoany ny maha hoe efa tonga ny Mesia. Ny faharoa lehibe ao anatin'izany atao hoe fampianarana momba n'ity Jaona 10 ity zany dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 12. Eo kosa dia ahitantsika fa misy zanam-pizarana efatra ihany koa, ka ny voalohany dia manomboka amin'ny 12 ka hatrany amin'ny 14. Misy fitarihana ao anatin'izany dia misy fanontaniana ihany koa nataon'ny olona ny amin' Jesoa. Manontany an' Jesoa, mivantana mihitsy ny olona ao anatin'izany ary mametraka fanontaniana amin'izay zavatra nataony sy ny fampianarana zay natolony. Eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 ny tena ondriny miaino ny teniny mpiandry azy. Zany nasehon'i Jesoa Kristy ao anatin'ny fampianarana hoe ny tena ondriny, zany hoe ny tena ondriny Kristy na ny Mesia na ny tena ondriny Jesoa dia miaino ny teniny mpiandry azy. Jesoa lay mpiandry azy, Jesoa lay tondrona ho mpiandry tsara ary miaino azy ny ondriny. Ny fahatelo ao anatin'izany dia ny 1 ka hatramin'ny 17. Ny ampangan'ny jiosy an'i Jesoa sy ny valiny zay nataon'i Jesoa ny amin'izany fiampangany izany.
dia hitatsika zany ao amin'ny andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo io fiampangan'ny jiosy any Jesoa io. Ary eo ambaniny zany avy hatrany ny andininy fa efatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo dia namaly azy ireo Jesoa, ny valiny teny nataony Jesoa an'ireo jiosy ireo. Ary eo amin'ny andininy fa efatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny fa enina amin'ny telopolo dia ny teny amin'ny testamenta taloha no nambaran'i Jesoa ao anatin'izany rehefa nifanditra sy nanao ady hevitra tamin'i Jesoa tao ny olona amin'ilay Jesoa ny teny ka nanambarany tenany ho Andriamanitra. Dia misy dinidinika ao mbola hazavaintsika ary io arinary izany teny izany. Ary eo amin'ny andininy fa fito amin'ny telopolo sy ny fahavalo amin'ny telopolo dia ny asa nataon'i Jesoa no niantsony ny jiosy mba hino azy amin'ny zavatra izay ataony hoe na tsy mino ahy aza ianareo na saritra aminareo aza ny mino ny zavatra ambarako sy ny teniko dia ny asa ataoko kosa jerena ary zay no andraiso finoana ny amin'ireny famantarana sy ny fahagagana zay nataony Jesoa Kristy ireny. Zay zany no hitatsika ao anatin'ilay zanam-pizarana fahatelo. Fa ny zanam-pizarana fahaefatra kosa dia amin'ny andininy fa sivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fa roa amby efapolo farany ny vokatry ny tenin'i Jesoa no lazaina ao anatin'izany. Zavatra roaloha no vokatry izany. Ny voalohany ny tady sambotra azy indray ny jiosy. Ny tady sambotra azy indray ny jiosy kanefa tsy afananoatra, tsy afaka anao na inona na inona. Jesoa raha teo koa nandositra azy ireo. Ary satria tsy afaka ny sambotra azy ny jiosy, mbola tsy tonga ny fotoanany. Zay sady rehefa mipiditra amintsika hoe ny tendry mialoha sosona, zany hoe raha mbola tsy tonga zany fotoana zany, arak'izay va voalamina, arak'izay va voatendry voatendry mialoha dia tsy afaka manao na inona na inona. Na dia te hisambotra azy mafy azy reto jiosy reto, nandreny valiteny sy nijery any Jesoa Kristy ary nandray nivaliny zay zavatra ny ampangana azy dia tsy afananoatra. Jesoa koa moa lasa ny sinda niala tamin'izy ireo teo. Eo amin'ny andininy fa efapolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo dia ny nakanesan'i Jesoa tany andafin'ny Jordana. Rehefa nakany andafin'ny Jordana Jesoa dia nino azy ny olona tany amin'io andafin'ny Jordana io dia ireo vahoaka maro ihany koa izay nivory. Zany hoe tao Jerosalema izy zany, tsy nino azy fa nisaraka roa ny olona tao ny akamarony tsy nety nino fa ny sasany mba nino ihany. Fa rehefa nakany andafin'ny Jordana izy dia nino azy ny akamarony vahoaka tany. Zay zany no atao hoe fizarana voalohany lehibe fanazavana io toko fahafolo. Fa ndeha isika hiditra eo amin'ny fanazavana reo atao hoe teny sarotra samihafa. Ato amin'ny teny sarotra sy ny fanontaniana indray sika izao ry havana. Reto misy zavatra telo efatra eo zany no hitondrana fanazavana amintsika. Voalohany zany dia ny hoe Jesoa mpiandrondry sady vavahadinondry. Jesoa mpiandrondry sady vavahadinondry. Zay ny anankiray. Io zany dia hitatsika eo amin'ny andininy fahafito, fahasivy, faharaiky amby folo, fahaefatra amby folo ny resahana ny amin'izany. Ny faharoa dia ny atao hoe andro firavoravona fitokanana teo amin'ny jiosy. Tsara ihany ny alalatsika an'ireny satria ireny dia mitondra dinidinika samy hafa hoe inona indray moa zany zavatra miseho ary ahoana indray moa zany zao. Dia zay zany ny manaraka. Ary ny fahatelo zany sy fahaefatra ao anatin'izany dia ny andininy faharaiky amby telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo ary ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatrany amin'ny fahasivy amby telopolo. Io zany no resahantsika ao anatin'izao atao hoe teny sarotra. Ary avy hatrany sika dia miroso ihany koa amin'ny famaliana ny fanontaniana. Ny idirantsika voalohany zany dia ny amin'ny hoe Jesoa mpiandry ondry sady vavahadinondry. Jesoa dia mpiandry ondry sady vavahadinondry. Zay zany no resahantsika. Io moa zany dia hitatsika ao anatin'ny baiboly ny filazan'i Jesoa Kristy an'izany dinidinika izany. Fa
ao anatin'io a dia misy zavatra roa zay tsy maintsy tokony ho fantatritsika aloha. Voalohany a dia izao, io fanoarana nataon'i Jesoa io a tsy fanoarana anankiray akory, fa fanoarana roa no natambany ho iray. Fanoarana roa no natambatra ho iray. Ny fanoarana voalohany a dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 10. Io le ilazanany hoe Jesoa no vavahadin'ondry. Ary ny fanoarana faharoa dia ny 19 ka hatramin'ny 20. Io kosa no milaza hoe Jesoa no tena mpiandry ondry tsara. Zay zany a no ao anatiny ao. Ka zay zany no ka azava tsara sy andritatsika ny dinidinika satria manjary sao dia mifangaro le izy hoe inona marina Jesoa ve mpiandry ondry sa vavahady? Inona ny dikan'le vavahady? Inona ny dikan'le mpiandry ondry? Eto zany a dia aseho ao anatin'izao dinidinika izao a ny amin'ny hoe ahoana marina moa ny antony nandraisan'i Jesoa Kristy ny amin'ity atao hoe momba ny ondry sy ny mpiandry ondry, ny momba ny valan'ondry sy ny mpiandry vavahady sy ny sisa sy ny sisa. Io dia tena fiainana mahazatra ary akaiky sy fantatry ny zanak'Israely na ny jiosy indrindraindrindra ny mikasika an'izany satria raha vao mijery ny tantara fotsiny isika izay niorenany zany foko-pirenena zany nanomboka any amin'ny Abrahama dia niandry ondry Abrahama. Manodidina ny Abrahama, Isaka, Jakoba, Mosesy hatrany amin'ny Davida mpanjaka dia resaka fiandrasan'ondry avokoa ary fantatritsika izany. Fa naseho tao anatin'izany fiandrasan'ondry zany ny fifandraisan'Andriamanitra sy ity firenen'ny Israely ity izay nomen'Andriamanitra atao hoe teny fikasana ary nanaovan'Andriamanitra fanekena rahateo. Ao anatin'izany a no isintomana fampianarana izay azo heverina fa tsara mitana zay zavatra tianambara mba epita hangana eo amin'ny olona izay miaino. Ka raha miresaka tsika momba an'izany atao hoe fiandrasana ondry, ny mpiandry ondry sy ny rehetrarehetra manodidina an'izany a dia izay nitondrana saintsika eto. Toy izao ny votoatiny zany. Misy zany a valan'ondry. Ka io valan'ondry io a dia vita tsara, vita misy fefy avo a ary lehibe. Ka ao anatin'io valan'ondry io a dia ao daholo ny ondry. Ondry maro no ao anatiny ao. Ka ny dikan'izany a dia ny hoe ny ondry ao anatin'ny valan'ondry a dia misy mpiandry ondry samy hafa ao. Dia samy manatitra ny ondry ao amin'ny valan'ondry ao avokoa. Takan'ireny hoe parkinina atao hoe garde reny zany. Dia samy manatitra ny tomobiliny ao avokoa ny tompona tomobilina. Dia ao anatin'io a misy vavahady. Ary eo amin'ny vavahady a dia misy mpiandry vavahady. Dia rehefa andeha hiandry ondry maraina ny mpiandry ondry a dia mijoro makeo amin'ny vavahady, miantso ny mpiandry vavahady hoe za mpiandry ondry a ka moka ny ondriko le nampidirina ho maly riva tato a mba avoaka ho endrasana izany ondry zany. Dia miteny izy ary rehefa miteny izy a dia mivoaka ny ondriny satria zay ny ilazana hoe le ondriny dia malala ny feon'ilay mpiandry azy. Ka na dia vahoaka ondry marobe izy ao anatin'io valy io a dia fantatry ny ondry hoe zany ny tompony, zany ny teny zany. Dia fantatry ny ondry ny feon'ny tompony. Satria io tompony io dia mifanerasera aminy. Io tompony io dia mikarakara azy. Dia fantany ny feony, fantany ny fombany. Dia mivoaka ny ondriny io atao hoe mpiandry ondry io. Ary io mpiandry ondry io koa dia malala ny ondriny, malala ny isany izy, malala ny lokony izy, malala ny momba lay ondry andrasany izy. Dia rehefa tapitra mivoaka ny azy ary hitany fa feno tsara ny isany dia lasa izy mandeha eny aloha dia manaraka azy avy aoriana ny ondry. Dia toy izany koa tonga indray mpiandry ondry anankiray hafa dia miantso ny ondriny izy dia mivoaka ny ondriny andihiny dia tokorak'izay tamin'le voalohan'izay dia ohatran'izay hatrany. Ka raha tahiny zany a misy tsy mpiandry ondry kanefa mijoro eo hoe amoaka ny ondry dia ny zavatra mitranga dia ity
sivana anankiroa no mitranga. Voalohany a dia ny hoe fantatry ny mpiandry vavahady ve izy. Rehefa tsy fantatry ny mpiandry vavahady izy a dia misalasala eo aloha mpiandry vavahady. Kanefa rehefa miinsiste izy zany hoe miasisika eo isika dia avela mpiandry vavahady ihany hoe ndao ary atsoy ny ondrinao. Fa izao tsisy ondry mivoaka eo. Ary zay ny ahitana hoe rehefa tsy izy dia tsy fantatry ny ondry. Fa ny mpiandry ondry ihany no fantatry ny ondry andrasany. Zay zany zavatra mitranga. Ny fahatelo dia izao. Raha mpangalatra indray izy ka mianika vohitra, zany hoe mianika an'ilay valan'ondry a, dia tsy hatafavoaka ny ondry ao ambaly izy. Raha tsy manao ankeriny azy mivoaka ny vavahady. Ary mampijaly ny ondry sy mamono ny mpiandry vavahady. Dia ny vavahadin'ondry zany. Dia zay zany a le atao hoe sary ao anatiny ty atao hoe ondry, mpiandry ondry, vavahadin'ondry, mpiandry vavahady ity, raha ohatra ka resaina amintsika izany. Andeha ho azavaina amintsika sy omena hevitra amintsika izany mba hiampita tsara ny fanoarana nataon'i Jesoa. Ny voalohany zany a dia Jesoa lay mpiandry tsara. Io zany ny atao hoe modely ny mpiandry ondry. Jesoa ny modely ny mpiandry ondry. Ao anatin'izay hoe mpiandry ondry, atao hoe mpiandry tsara zany a, dia misy an'reto zavatra telo reto ambaran'i Jesoa ao anatin'izany hoe ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Io zany a dia manolotra ny ainy amonjy ny ondriny. Dia miseho alazaina koa moa ny hoe mpiandry tsy tsara ao anatiny hoe mpikarama zany, mercenaire sy ny sisy dia lazaina eo. Ny faharoa, io mpiandry tsara io a dia mahalala ny ondriny sady mifankazatra amin'ny ondry ary fantatry ny ondry ny feony. Zay zany le izy. Fantatry io mpiandry tsara io tsirairay ny ondriny. Ary ny ondry tsirairay koa dia mahalala azy hoe zany ny feon'ny tompony, io ny tompony famijoro eo a, dia manaraka azy izy. Ary ny fahatelo dia ao anatin'le hoe manolotra ny ainy zany dia hoe eo zany a dia averimberiny hoe manolotra ny ainy io satria ao anatin'izay fanoloran'ny ainy zay a ny ilazan'ilay atao hoe mpiandry tsara, fa sady afaka manolotra ny ainy izy no afaka mandray zany ainy zany ndray rehefa avy eo. Zay le tena mpiandry tsara. Ary zay le ambara ny Salamy 7:20 izay nataontsika fiderana teo. Reo zany a no toetra mampomba izay ambara fa entiny mpiandry tsara ao anatin'izany atao hoe mpiandry ondry zany. Ka Jesoa no modely ambara ho mpiandry tsara. Ary tsy mpiandry mpikarama fa mpiandry ondry tompony ary mpiandry ondry azo antoka satria mpiandry tsara izy. Ny faharoa zany a zay ambara ao anatin'izany fanoaran'izany dia ny hoe vavahadin'ondry. Vavahadin'ondry reto indray zany a toetra zay lazaina ao anatin'le izy. Ny vavahadin'ondry zany a dia ambara hoe Jesoa ny vavahadin'ondry ihany koa. Zay le lazaina amintsika hoe misy fanoarana roa natambatra iray ao. Ka ny anambaran'ny tena no vavahadin'ondry zany dia ny hoe famonjena ho an'ny ondry izy amin'ny loza zay eo ivelan'ny valan'ondry. Misy loza eo ivelan'ny valan'ondry a, fa izy zany a no famonjena ho an'ny ondry a, satria ny ondry dia voadidina ary izy no vavahady midy ka miambona ny ain'ny ondry mba tsy ho tamehan'ny fahavalo fa mba ho voavonjy hatrany. Ny faharoa dia hoe izy ny fidirana sy fivoahana ny ondry zany. Zany hoe ao anatin'izay dia omeny Jesoa Kristy fahafahana ny ondriny. Zany hoe ny ondriny Jesoa Kristy dia afaka miditra sy mivoaka, mahazo hanina ary mahazo be dehibe. Zay le hoe mahazo fiainana izy ary men'Andriamanitra fiainana be dehibe. Io zany dia midika fa ny olon'Andriamanitra dia olona afaka. Tsy amban'ny lalàna na voagejany zavatra, fa manana fahafahana eo anatrehan'ny tompo. Ary ny fahatelo dia ny fahazahoany hanina. Ary ny hanim-panahy dia ny fahasoavan'Andriamanitra izay hanampy fahasoavana mandrakiriva raisiny avy amin'i Jesoa Kristy. Raha mbareo zany a dia sady vavahadin'ondry Jesoa no mpiandry ondry. Zay zany a
lay ambara eo. Ary inona moa zany no tondroiny ty atao hoe valan'ondry ity. Ny tondroiny ny valan'ondry zany dia ny hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra zany no valan'ondry. Ka amafanjakan'Andriamanitra zany dia fanjakan'Andriamanitra zay hita maso izy ety amin'izao fotoana izao. Ny olona zay mino ka miombona amin'ny Jesoa Kristy ao anatin'ny fiangonana dia tondroina fa ny fiangonana izany valan'ondry zany. Ny fiangonana izany valan'ondry zany zay endriky ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany ankehitriny. Kanefa ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa na ny valan'ondry dia ireo zay nino mihitsy na dia efa any amin'ny fiainana mandrakizay ihany aza. Ireo zay voavonjy efa any an-danitra ihany koa no tondroiny zany. Zany hoe ny fiombonan'ny olona masina na ny velona mbola ety ambonin'ny tany na ny efa lasa nodimandry any an-danitra any. Reny zany no ao anaty valan'ondry dia ny fanjakan'Andriamanitra zay tondroina ao anatin'izany. Fa ny fahatelo sady farany dia ny hoe iza zany ilay atao hoe mpiandro vavahady. Jesoa dia mpiandro tsara. Zay ny tondrony. Ny mpiandro iondry dia manondro ireo mpanompon'Andriamanitra zay miandry ny ondron'Andriamanitra. Zay zany le izy. Ary zany fanoarana zany dia fanaseho hatrany amin'ny fotoan'andro tany an-testameta taloha dia ny mpaminany, ny mpitondra fivavahana, reny ny atao hoe mpiandro-ondry. Dia tamin'izany fotoana zany nanomezana fanoarana sady mampiomehy ny fandatsana nefa fandrarana ihany koa. Fa misy ny mpiandro-ondry zay atao hoe manararoatra ny ondrika ny ondry matavy dia hohanin'izy ireo. Zany hoe ararotiny ireo ondry zay mba matanjaka ao amin'izay andrasany. Dia takizany nataon'ny firenen'i Israely fahiny. Fa zay matanjaka ao amin'ny ondriny dia ararotiny ao, tsetsefiny ao. Ary zany zavatra zany nefa dia tsy sitrak'Andriamanitra satria tonga mampahy ny ondrin'Andriamanitra zany. Ary mampaleo ny ondrin'Andriamanitra amin'ireo mpiandro-ondry zay nametrahana fitokisana hiandry ny ondrin'Andriamanitra. Ary teo no nasehon'i Jesoa hoe misy karazany mpiandro-ondry, ao ny mpiandro-ondry mpiandro tsara, ary eo ny mpiandro-ondry zay mpikarama. Ka aoka tsy ho mpiandro-ondry mpikarama fa ho mpiandro tsara zay mahay manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Zay zany. Ka eto zany rehefa samy hitantsika izany, hevitra samy hafa, hevim-panahy avoakan'i Jesoa anatin'ny fanoarana zany dia ambara amintsika kosa zany fa ny mpiandry vavahady. Satria zay sisa tsy voatonitsika teo ny mpiandry vavahady zany dia ny fanahy masina. No tondrin'ny mpiandro vavahady. Io no idirana, io no ivoahana, ary io no manome ny taopy rehetrarehetra. Ny fanahy masina zany. Ny fanahy masina no mampiditra ny olona ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ny fanahy masina no manome fahafahana ny olona ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ny fanahy masina no mitarika ny ondry alalan'ny feon'ny tompony. Ary ny fanahy masina no manome azy aina ary mba hananany be dia be. Ary dia zay ny endriky ny fanoarana asehon'i Jesoa ampahafantarany any ireto olona zay nanodidina azy tany Jerosalema ireto rehefa nieno ny fampianarany. Angamba misy fanontaniana ao anatin'izay zay efa somary efa voavaly ihany koa ao anatin'ny fanontaniana napetraky ny namana. Fa ny manaraka an'izay zany dia andeha hojerentsika ao anatin'ny ity dinidinika ity koa mikasika ny hoe andro firaviravona fitokanana. Ny andro firaviravona fitokanana zay moa zany no natongavan'i Jesoa indray tany Jerosalema. Zay zany no aoko fantatritsika le teo aloha zany dia andro firaviravona taberna kely. Dia ty andro firaviravona fitokanana ty dia roa volana indray ao aorianan'io andro firaviravona taberna kely io no mitranga. Io andro firaviravona fitokanana io dia natsoin'ny Hebreo hoe
anoka no anarany, ary zany a de natsoina hoe fête de l'édification d'Anceny, zay ny fiantsona azy. Io andro firaviravony io a de akalazaina maharitra eo amin'ny 7 andro ihany koa, tahaka ny fankalazana ny taberna kely. Izy zany a dia fety fankalazana ataon'ny jiosy ihany koa ao anatin'ny fankalazany ny fety, ary izy tia de fa miditra any amin'ny andro ririnina any satria any amin'ny volana desambra any hoany ny fankalazana azy. Any Palestina zany de any amin'ny volana desambra any no fotoanan'ny ririnina, ary misy fanala mihitsy mirotsaka ao anatin'izany, voalaza moa io ao anatin'ilay dinidinika fitariana ao. Ary zany fety atao hoe fitokanana zany dia azo ankalazaina, na de tsy manao fivainina masina ny Jerosalema aza, fa any amin'ny fitoerana rehetrarehetra any zany de azo atao ny fankalazana na ny fitandremana ity atao hoe anoka na fety firaviravon'ny fitokanana ity. Ity fety firaviravon'ny fitokanana ity zany dia azo lazaina fa fety zay atao hoe tsy mba ny famatotra loatra akory tamin'ireo zay nambara tany aloha hoe ny amin'ny natao Jehovandriamanitra tamin'ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Fa ty kosa zany taty oriana mihitsy vao nipoitra, satria tamin'ny andron'ny Jodasy Makabeo zay taty amin'ny atao hoe taona fa 700 talohan'ny Kristy no nitrangany. Tao anatin'izany dia nisy atao hoe zavatra nitranga teo amin'ny fireneny Israely, no baboiny izy ireo ary ny akaran'ny olona ny tepoly, no ravaravan'ny olona ny tepoly, ary nanaovan'ny olona fanompontsampy ny tepoly tao Jerosalema, ary nitondrahan'ny olona favetavetana zany tepoly zany ka tonga tepoly Matiasina tamin'ny andro ny Makabeo. De reo antokony Makabeo reo no niezaka nitraka zany ary nanao zay ampijoro ny finoana atao hoe judaisme nandritra n'izany fotoana zay nametavetana ny tepoly sy namiravorana ny fivavahan'ny Israely ary ny fampijaliana reo vahoaka ireo. De io Jodasy Makabeo io no namerina indray ny fitokanana ny tepoly tao Jerosalema ho azo anaovana fampompivavahana masina ary fanaovana fanatitra masina ho an'Andriamanitra. Ka io fotoana namerenany nitokana ny tepoly io hanaovana fanompompivavahana sy fanatitra mba ho masina eo anatren'Andriamanitra, de io no natokana ho fotoana tandremana ary ankalazaina havalona tahaka ny fankalazana ny taberna kely rehefa tonga ny fotoana. Zany hoe raha zavaina ao anatin'ny fotoana samihafa zany de ny hoe 2 volana ao aoriana ny fankalazana ny taberna kely ny misy azy. De zao ny zavatra nitranga tao anatin'izany dia nisy fotoana nandrarany Antikiosy faefatra zay nanjaka tany Persa tamin'izany fotoana zany, dia zay nanjakazaka mihitsy ary nitondra ekipa ngezabe zay nampijaly ny jiosy ary nijoroany ny Makabeo, dia zay ny nisehoany. Ka sady fahatserovany zany ny atao hoe ny fiaretany reto Makabeo reto ny amin'ny ady zay natrehana, sady ady ara-panahy no ady ara-batana, satria miaramila reo matanjaka be reo no ny adivany ary ny hasiny tepoly koa no nijorony. Ireo zany no naneo an'izany ary dia niezaka mafy mba hatateraka zany, ka sady fiaretany miaramila amin'ny ady izy io, miaramila ara-nofo zany miaramila pirenena no fiareta miaramila n'Andriamanitra nitazona ny finoana, ary de zay no natonga ny Jodasy Makabeo nanendreny io ka notandremany zanak'Israely izany fotoana zany, ka tonga fety teo amin'ny jiosy tao anatin'ny judaisme ity atao hoe
firavoravony ny fitokanana ity zay nomena anarina hoe anoka araky ny voalaza tamintsika teo. Zay zany a lay hitatsika ao anatiny io. De tao anatin'izany a dia natao hoe fetin'ny fahazavana ihany koa io fety io. Inona ny antony? Natao hoe fetin'ny fahazavana ihany koa izy satria tao anatin'ny fotoana zay nanatanterahany zany fitokanana nataony Jodasy Makabeo zany a dia nisy zavatra nitranga ihany koa tao amin'ny tempoly nateraka io, ary zay moa no natonga ny hoe aoka tao fitandremana mihitsy ity. Zany hoe isan'ny atao didy napetraky ny raby ho tandremana izy. Ny antony dia ny hoe atserovana ny faharetana ara-nofo sy ara-panahy zay naseno reto Makabeo, nitazona ny fivavahana jifireto sy ny hasiny ny tempoly. Ny faharoa dia io fahagagana io koa. Zao zavatra nitranga tao anatin'ilay fahagagana. Rehefa natao ny fanokanana, ny fitokanana, dia ny zavatra nitranga sy niseho menaka zay azo ampiasaina mandritry ny indray andro no natao fanazavana tao amin'ny tempoly, kanefa nandritry ny avalona dia tsy lany zany menaka zany. Zany hoe menaka indray andro ihany no ampy azy, lasa 7 andro tsy nety lany fanazava tao foana. Ho fahatserovana zany fahagagana zany satria tena fahagagana zany, ary maneho fa hoe sitrak'Andriamanitra no raisin'Andriamanitra ho fanatitra manimpofona teo andapany fahamasinany. Zany fitokanana natao famerenana amin'ny laoniny ny judaisme, zany hoe ny fampianarana zay napetraka ho arahan'reto atao hoe firenenreto sy ny trano fivavahana sy ny fanaovana fanatitra sy ny fanatera-panatitra zay taterahan'reto. Ary dia zay no natonga ny hoe natao hoe fetin'ny fahazavana ihany koa izy satria nahagaga loatra fa diloilo zay indray andro ihany no ampy azy, nefa naharitra 7 andro zany tsy lany tao anatin'ny fankalazana. Ny zavatra faharoa zay ambara amintsika dia ny mikasika ary ty koa dia tafiditra ao anatin'le fanontaniana apetraky ny namantsika momba ny hoe ny lazana sy adevitra be teo amin'ny jiosy hoe ony ianao no milaza ny tenanao ho Andriamanitra. Dia io no nalain'i Jesoa Kristy ary nitenenan'i Jesoa Kristy teo anatrehany ny atao hoe ireto olona zay manam-pahalalana ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina, ary eo dia nampitolagagany zareo mihitsy ny fahaizan'i Jesoa tenin'Andriamanitra, ny fahaizan'i Jesoa Kristy ny lalàna. Ka raha miteny hoe lalàntsika dia ny testameta taloha no tiana banjinina amin'izany. Tanaka ny antsoina azy tao anatin'izay. Zany hoe ao anatin'io tanaka io zany ny atao hoe ny bokyny 5 lalàna, ny bokyny tantara, ny boky poezie ary ny bokyny mpaminany. Ary ao anatin'izay zany dia ny olona mandalo sekoly mpampianarina ihany no afaka mahay sy mandalina an'izany ary afaka manatanteraka an'izany. Ary ny olona afaka manao an'izany dia olona voantso amin'ny fanompona na amin'ny atao hoe asa-panompoana mpisoronana na miasa-panompoana atao hoe faminaniana. Zany ihany mety mahay sy mety mahalala an'izany. Fa na ny mpanjaka aza dia vitsivitsy ihany ny tena mahay sy tena mahalala, na dia misy fampianarana an'izany aza any amin'ny toerana misy ny mpanjaka. Ny dikan'izay zany dia ny hoe tsy olon-tsotra na olona miboiboitra vetseroa dia afaka hahay tenin'Andriamanitra. Fa eto dia nahagaga, eto dia nalasa nyeritreritra, fa nandray handiny soratra masina tao amin'ny boky poezie Jesoa Kristy, zany hoe ny boky tononkiro zany. Ka ny salamy 2:20 ny 9 no nalainy nentina ny fampiresahana tamin'reto oloreto zay ny ampahanga azy hoe ianao milaza tena ho Andriamanitra, ahoana zany nataonao zany? Manao blasfémie ianao, miteny ratsy an'Andriamanitra ianao, fa manao ho mitovy amin'Andriamanitra satria milaza tena ho Andriamanitra ianao.
de ndraisiny Jesoa zany andiny soratra masina zany. Ary zany ry havana ny nahagaga azy hoe ahoana ny ahaizany ty olona ity mamaly eo ny eo ihany zany andiny soratra masina zany. Fa eo Jesoa de miteny manao hoe moa tsy voasoratra ao anatin'ny soratra masina va ny filazana fa Andriamanitra ianareo na Andriamanitra ianao, nefa olona no resahana ao anatin'izany. Ary hita ao anatin'ity Salamy 2:20 zany. Eo zany de ankona reto ny apanga, reto sakitora-bato sy ny eritreritra hoe manao blasfémie Jesoa, satria ny tenin'ny soratra masina mihitsy ny manambarana zany. Ary de asehon'i Jesoa Kristy ao anatin'izany teny zany a fa izao io teny izay nampiasaina hoe Andriamanitra ianao ao amin'ny Salamy 2:20 ary fampiasa izy io a teny miverimberina any amin'ny fanikena talohany dia entina ilazana ny mpitsara, ny adim-bahoaka sy ny mpanapaka eo amin'ny vahoaka. Ireo mpitsara ny adim-bahoaka ireo sy ny mpanapaka eo amin'ny vahoaka zany a de natsoiny ny vahoaka hoe Andriamanitra ianao. Inona no antony? Ireo zany toy ny mamaritra ny fiainany eto amin'ity tany ity. Fa rehefa miditra amin'ny fitsarana amin'izay atao ny vahoaka ka entina tsaraina ao anatin'ireo de tahaka ny hoe ireo olona ireo no mamaritra ny fiainany hoe toram-bato anao, avoaka eny amin'ny atao hoe velan'ny toby ianao a ivelan'ny manda de toram-bato anao faty. Ireo zany ny tompony aina ka afaka mandidy, afaka manapaka amin'ny teny hoe ity olona ity de condamné à mort, zany hoe vonoina ho faty. Ny fahafatesanao sy ny fiainanao zany a de ireo no manapaka azy. Ary de izay ny antsoina azy hoe Andriamanitra ianao, satria ny fiainany ao anatin'izay de toy ny voafaritra asa andraikitra ary ireto atao hoe mpitsara ny adim-bahoaka sy ny mpanapaka ireto no tompony. Zay zany le ao anatin'ny sainy. Ary zay ny ilazana ao anatin'io atao hoe boky tononkira samihafa io. Io a de voasoratra any amin'ny Exodosy 4:7 sy ny andininy atao hoe Exodosy 4:7 a de ny Exodosy 7:20 de miresaka momba an'izany. Betsaka izy a Deutéronomie 4:7 ary aty amin'ny Samuel voalohany a 8:13 de miresaka an'izany koa ao anatin'ny atao hoe dindinika sy resaka ao anatin'ny tantara zay resahana amintsika. Indikan'izay de fomba fiteny sy fomba fievitra mihitsy zany teo amin'ny jiosy ny amin'ireo atao hoe mpitsara ny adin'ny atao hoe vahoaka ary ny nanapaka teo amin'ny vahoaka. Ary de hita zany a tamin'ny fotoanandro zay no natonga ny hoe na de momba ny atao hoe Solomona mpanjaka fotsiny aza ndraisitsika hoe ny nahalalana ny tena tompony ny zaza satria nandainga ny anankiray teo amin'ilay hoe iza ny tompon'ny zaza aminareo roa, ny tompon'ny zaza velona ary iza ny tompon'ny zaza maty. Tsy hita zany, tsy fantatra zany. Izy roa ihany ny malala azy nefa ny ray efa nandainga kanjo Solomona mpanjaka zay mpitsara sady mpanjaka no mpitsara ny adim-bahoaka de nalala fa lay namela ny ain'ny zaza ho velona no ren'ny zaza. Fa le nanaiky hoe sara ho roa zany hoe nahafoy an'le zaza de fantatra hoe tsy tompon'ny zaza fa ao anatin'ny fony sy ny sainy hoe rehefa tsy ah de tsy azy ihany koa. De hitatsika fa taitra ao anatin'izany ny vahoaka de mahita hoe ity mpitsara ny adim-bahoaka ity de tena Andriamanitra mihitsy satria mahay milaza ny tsy fantatry ny olona, mamoaka ny rariny sy ny hitsiny rehefa mpitsara marina izy. Zay zany a ny lazana ao anatin'izany a ary entina anehoana amintsika hoe tsy de mora loatra ny randraisan'i Jesoa Kristy zany teny zany a fa nampitolagaga ny jiosy mihitsy hoe taizany naizany tirangaty soratra masina fa voazavany daoly ary voavaliny daoly ara-dalàna. Zay no natonga azy tsy sany sambotra, zay no natonga azy tsy afaka ny apanga ny amin'izany teny zany satria hita ny valo tenin'i Jesoa fa marina teo amin'ny lafy ny fiarahamonina sy ny finoana teo amin'ity firenena jiosy ity. Zay zany a no valiny
ny fanontaniana sady koa atao hoe fanazavana ny tenosarotra ao anatin'ity atao hoe fianarantsika ity. Ny manaraka an'izay zany a dia misy fanontaniana ihany koa zay andraisantsika dinidinika. Ao moa ny filazana ny amin'ny hoe mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara de voafaritra ao anatin'io fa mpiandry tsara de tsy mitsokady, tsy mandositra miandry sarotra, fa maika aza miatrika ny sarotra rehetra. De ny dikan'izay zany a raha aka modely ny mpiandry tsara de Jesoa Kristy isika ka mpiandry ondry. Ary ny mpiandry ondry eto a tsy midika akory ny hoe ny mpitandrina, ny evanjelistra sy ireny atao hoe mpitondra fiangonana reny ihany, fa ny tomponandraikitra rehetra mitarika vahoakan'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Zany hoe ny tomponandraikitra ao anatin'ny rafitra velona ao anatin'ny fiangonana de azo faritana sy tondroina amin'izany atao hoe mpiandrondro zany. Ka raha ohatra ianao zany a atao hoe mpiandrondro ianao satria tomponandraikitra am'siko lelady, tomponandraikitra amin'ny Dorcas de zao no tadidio, fa ianao zany a no manatanteraka ny asan'ny mpiandry tsara ao anatin'izany. Zany hoe solon'i Jesoa Kristy manatanteraka ny ndraikitra miandro ireo ondrin'Andriamanitra ireo ianao. Ka raha misy zany am'ireo ondrin'Andriamanitra ireo many sy mivilana tapaka noho ny ataonao, dia mpiandry tsara ve ianao sa mpikarama? Ary tsy voatery ho mpikarama fotsiny fa sao de jiolahy mihitsy na mpiandry sandoka. De aoka hitandrina tsara tsika eo anatrehan'izany, fa ny ratsy zany a eo anatrehan'izay marobe ny endrika isehony, na jiolahy mananika atao hoe ny vala izy, na izy mpiandry fa sandoka, na izy mpiandry ihany fa mpikarama. De fantatritsika ao anatin'izany a le fa ny tena atao hoe mpiandry tsara de manolotra ny ainy, hamonjy ny ondry, tsy mandositra ady sarotra, ary tsy mitsoka fahavalo, fa miatrika ny zavatra rehetra mba hatonga ny ondry sy tombo hatrany, ary hiditra sy voaka eo amin'ny vavahadin'ondry, ary azo hoanina sy tombo, ary anana fahafahana tanteraka. Zay zany a no tsara ilazana amintsika ao anatin'izany fotoana zany. Ny faharoa zany a dia io le Jaona 4:7 ka hatrany amin'ny 5:3 le niresahana momba ny hoe Andriamanitra ianao. Io koa zany a de entina maneho ao anatin'izany filazany Jesoa Kristy ny aminy. Jesoa de milaza ny momba azy mihitsy, fa manondro azy mihitsy io teny io, manondro azy amin'ny mamesia azy io izy tonga io mihitsy, ary zay no nandraisany azy. Eo zany no hoe raha tany aloha olona no resahana amin'izany de ireo mpitsara sy mpanapaka teo amin'ny jiosy, de olona no resahana amin'izany, de zany mihitsy Jesoa Kristy de olona tokoa, ary nanana andraikitra ho amin'izany atao hoe hitsara ny olona zany. Kanefa koa ao anatin'izany ny hamonjy ny olona zany. Zay zany a de asan'i Jesoa Kristy amin'ny maha-olona azy. Ary eo koa ny hoe tena Andriamanitra mihitsy izy, ka manondro azy io teny io amin'ny maha-olona azy tokoa, ary amin'ny maha-Andriamanitra azy tokoa, arak'izay efa nitondrana fanazavana tamintsika teo. Jesoa mihitsy zany no nitondrony zany, fa tandindony ihany ny mpitsara marina sy ny mpanapaka endry zay nitondrana na nitondra izany anaran'izany fahiny tany amin'ny fanekena taloha. Zay zany no manaraka. Ny fanontaniana ihany koa zany ao anatin'izany de ny hoe le Galilia sy Jodia zany, de hoe aiza ho aiza ny ndafin'ny Jordanina. Ny zavatra resahana amintsika de ny hoe efa any Jodia zany a, rehefa nanomboka ny Mpitandrina atao hoe onon'ny Jordanina, de efa tafiditra tany Jodia zany. De ny dikan'izay zany a de hoe nanodidina ny onon'ny Jordanina zany a, dia reo zany a de afaka nino an Jesoa Kristy avokoa, fa efa somary nitatra lizy, fa ny tao amin'ny ville, zany hoe tao amin'ny tanàn-dehibe ny Jerosalema,
tao zany a ny misy ny manam-pahaizana, misy an'ireo olona manondro tena hoendry satria nananandraikitra lehibe, nisy nampianatra sy ny sisa. Ireo zany a le tena azo neverina hoe tena sarotra taminy ny nino an Jesoa Kristy ary de nandà an Jesoa Kristy. Fa ny manodidina kosa zany a, zay le takany hoe Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, ny teto amin'ny ville zany no nandà, fa ny nanodidina kosa na le fivelan'ny Jerosalema na mbola tany Jodia azy dia nino ny amin' Jesoa Kristy ho Mesia izy ireo. De zany no oka ho raisitsika tsara hoe sarotra manam-pahaizana sy ny manam-pahalalana sy ireo mahatsiaro ny tena ny hoendry ka mahiratra ny mino an Jesoa Kristy de miverina le tenin'i Jesoa Kristy hoe raha mieritreritra nareo fa mahita de jamby ianareo, fa raha mieritreritra nareo fa jamba de mahiratra ianareo. Sarotra ny mieritreritra an'izany a, kanefa de zany tokoa ny zava-misy, satria rehefa mahatsiaro anao hoe tena mahiratra tokoa de tsy mahita ny tena izy akory rehefa avy eo. Ary rehefa mieritreritra anao fa hoe ohatrany tsy mahita, tsy fantatro zany a, de mieno anao ary de tonga mahalala ihany koa ao aoriana. Zay zany a ny oka mba eo an-tsaitsika, ary zay koa no amaranako ny amin'ny atao hoe teny sarotra sy ny famaliana ny fanontaniana zay napetraky ny namatsika. Ka zay tsy novaliako de ambara satria indraindray tsy fanontaniana lizy fa faneho-kevitra, de reny le lazaiko ny hoe manao hermeneutika tsika, tsy misy zavatra atao hoe tsy mety na zavatra diso, fa azo raisina avokoa reny eo amin'ny heviny ara-panahy. Ary de zay no hoe misy no dinganitro, misy no valiko, ka zay tsy no valiko fa no dinganitro de mifanaraka am'izay tokony ho raisitsika. Hiditra amin'ny fizarana faha-10 lehibe isika de ny famaranana ity fampianarana isaky ny zoma riva ity, dia ny amin'ny hoe misy ve ao anatin'io Jaona 10 io manambara mikasika ny amin'ny tendry mialoha ro sosona. Dia misy tokoa ry 3 no hita ao anatin'izany ary milaza mivantana ireo. Ny andininy faha-3 sy ny faha-4. Andininy faha-3 sy ny faha-4. Ary ny manarak'izay a dia ny andininy faha-4 ka hatramin'ny faha-9. Ny andininy faha-4 ka hatramin'ny faha-9. Ary ny farany a dia ny andininy faha-9 ka hatramin'ny faha-3. Ny andininy faha-9 ka hatramin'ny faha-3. Reo andininy voatanisa sy voalaza tamintsika ireo a de miresaka momba ny mpiandry-ondry sy ny ondriny. Mpiandry-ondry sy ny ondriny avokoa. Ary zay ny anasoritsoritana amintsika ny amin'ny hoe tendry mialoha ro sosona, satria zany fanambarana ny amin'ny hoe ondriny de ilazana ny amin'ny hoe efa nofidiny, efa fantany azy, tsy voaingana na voavetivety teo na tao anatin'izao fotoana izao vao ondriny ireo. Tsy olona ny vidy ondry izy tany an-tsena, na olona ny atao hoe ny tady ondry tetsy teroa, fa nanana ny ondriny izy ary manangona ny ondriny izy ary ao aminy ny ondriny. Ondriny reo zany. Ao anatin'izay maha-ondriny azy zay a, de miseho reo zahatra nazavaina tamintsika rehetrarehetra ireo hoe ny ondriny a de malala ny feony. Izy mahalala ny ondriny mahalala azy. Mifankalala zany a ny tompony ondry sy ny ondry zay andrasany. De ny dikan'izany a, Jesoa Kristy de mahalala ny azy izy. Ka na de eo aza ny ondro marobe, de ny azy fantany foana, satria efa azy hatramin'izay ireo, ary mbola ho azy mandrakizay. Ary zay nisehon'lay fanoharana ny amin'ilay valan'ondry. Lay vala zany a de
toerana iangona ny ondron'Andriamanitra. Zay ny ilazana tamintsika tany am-piandohana hoe manondro ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ka ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany a dia io no iraisana sy itobiny ny vahoakan'Andriamanitra. Lay tena vahoakan'Andriamanitra. Fa tsy hoe izay olona ao anaty fiangonana fotsiny akory. Satria ao anatin'ny fiangonana dia miseho tahaka an'io amin'ny fotoanan'i Jesoa Kristy mitory teny io, le vahoaka be dia be manaraka azy ireo. To miseho mpianatra Jesoa nefa miady hevitra amin'ny Jesoa foana. Vao mipodry Jesoa Kristy dia iny mitangorona, iny manatona. Nefa ao an'zato ny fanatonana izany sy ny fahitana ny asa mahagaga izay ataon'i Jesoa. Tsy finoana sy fanekenan'i Jesoa ny tonga ao aminy, fa fahakalana, fanenjehana, fanamelohana ary fisamborana hamonoana azy ho faty. Zay no anatin'ny sasany. Fa ny sasany kosa dia naharay ary nindro. Inona no antony? Dia io le ambara amintsika hoe efa azy io, ondriny io ka malala ny feony, ondriny io ka mahafantatra ny tompony, ondriny io efa mifakazatra amin'ny mpiandry azy. Dia zay ny ilazana amintsika atao anatin'ity dinidinika sy resadresaka momba ny hoe Jesoa Kristy sy ny ondriny ity. Ka ny ilazana an' Jesoa fa Jesoa ny mpiandry tsara, izay efa nambara tany amin'ny testamety taloha ary indrindra voasorotsorotra ao amin'ny Salamy 7:20 ny andininy fa manontolo amin'izany salamy zany. Ary ireo voalaza ihany koa amin'ny tantarany zanak'Israely ny amin'ny vahoakan'Andriamanitra izay tahaka ny ondry andrasana ary Andriamanitra no miandry dia miseho ao amin'ny tantara sy ny filazan'i Jesoa ny aminy sy ny ondriny. Dia ny firenena na ny olona rehetra izay mino tsy misy akanavaka hampidiro ny tompo ho andian'ny vala iray dia ny fanjakan'Andriamanitra zany. Amaran'izao fotoan'izao isika ka hivavaka. Vavaka isika. Tompo isaoranay ianao ny amin'ity fanazavana ny filazantsaranao Jesoa ity araka ny Jaona izay nidiranay tamin'ny toko 10. Manomboka miseho sady fantatray Jesoa ny amin'ny momba ny ondry sy anao Kristy. Fa ny ondrinao Tompo dia mahalala anao, mahafantatra anao, manaraka anao. Ary tsy vitany hoe manaraka anao fotsiny fa manaitsy anao, mino anao ary matoky anao. Fa ny tsy ondrinao kosa Tompo dia sady fantatrao fa tsy malala ny feonao. Ary ireo koa dia tsy mba entinao satria tsy manana anjara ao aminao. Jesoa, misaotra anao zahay raha afaka nandre izao fampianarana izao. Satria mitarika anay zany hahalala, hahafantatra, mihoatra no reo ilay Tomponandraikitra fahiny ny amin'ny fanoharana nataonao. Fa ay ianao Tompo no vavahadin'ondry izay anananay ny fahafahana rehetra sy hahatonga anay hanana fiainana, dia fiainana be diabe ary fiainana ankehitriny sy fiainana mandrakizay. Ary ny fanainao masina izay mitarika anay dia ianao Tompo no irinay. Omby izany satria ny fanay masina haino mpiandry vavahady ka afaka mampiditra anay, afaka mamoaka anay mba hanana ny fahafahana eo amin'ny fiarahana aminao Kristy. Ianao Jesoa ilay mpiandry tsara ka fantatray ny fiainanay fa rehefa mpiandry tsara miaraka aminay dia azonay antoka ny zavatra rehetra. Fa na ho ambaly zahay na mivoaka ny valy zahay ka mandeha mitady hanina dia ho velona mandrakariva satria ny mpiandry tsara izay nametranay fitokisana dia afaka manome anay ny zavatra rehetra satria afaka manolotra ny aina izy hamonjy ny ondriny ary hiady sy andevona ny herin'ny fahavalo dia izay manamotsana ny ondry. Tompo, ataovy tsaroanay isan'andro zany ary zavelanao ritra ao anatinay indrindra ny fahatserovanay fa hay ve manambara ny momba ny tendry mialoha rososona
ny fampianarana nomenao ny amin'ity ondronao ity, ny mpiandry ondro sy ny ondro zay andrasana, satria tsy ondro vao aingana n'ondronao zany, fefa voatendrinao hatramin'izay ka mahalalanao sy mahafantatra anao ary afaka mandray ny teninao sy ny afatrao, satria voataona ary nampianary ny tompo Andriamanitra ny aminao. Jesoa apetraka feno am-pelatananao zany. Ho an'izay rehetra nanaraka zao fotoana zao tombo zay mbola manana zavatra sarotra noraisina dia anampy ny fanainao masina mba tonga zany ho feno ka ho azo ny tsara ka tsy faty antoka ny nanarahany zao fotoana zao fa tombony ho azy. Ary zany vavaka zay ataona izany dia ampiarahana raha teo amin'le vavaka nampianarinao manao hoe rainay io zay any an-danitra ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany taky ny any an-danitra, eo anay io ny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Ary za mitondra anay amin'ny fakam-panahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra antsika ry havana, makasitraka indrindra, ary indrindra asandratritsika ho an'ny tompo ane ny voninahitra zay manomentsika malalaka ahafahantsika manatanteraka miaraka mandinika sy mandray hafatra sy fahazavantsaina ny amin'izany filazantsaran Jesoa zay soratany Jaona zany zay nandraisantsika ny 12 androany. Dia manantena antsika ry havana fa mbola volony indray tsika amin'ny heriny andray ny toindry ka hiditra amin'ny 12 isika amin'io manaraka io. Ary manafatra antsika hatrany ary tsy vizana ny mpitandrina ry havana, manafatra antsika tena mihereza mivavaka, mazotoa mivavaka ny trano any ho anao manokana ary aoka sika ifampivavaka. Za hivavaka ho anao, ianao mivavaka ho ahy, isika mifampivavaka. Zava-dehibe zany. Tsy amin'ny fotoana sarotra ohatran'izao fa amin'ny fotoana rehetra Amparibe Famonjena ao. Zava-dehibe ho atsika zany ary eoko zany hanamarika atsika hoe mpivavaka Amparibe Famonjena isika, satria maharitra amin'izany fivavahana zany sy ny fifampivavahana zany. Ny faharoa dia manentana antsika ihany koa handray anjara amin'irojom-bavaka. Io dia ho tazomitsika ho fiainana mihitsy, ho fiainan'ny fiangonana. Tahaka ny fiainan'ny fiangonana ny amin'ny hoe mivavaka zomahariva. Mivavaka zomahariva. Dia io ataontsika fiainan'ny fiangonana ihany koa. Zany rojom-bavaka zany hoe isan'andro sika zany dia mivavaka ary manao ny rojom-bavaka io. Dia azavaina tsara amintsika fa misy ireny fotoana zay anetana ny mpitandrina antsika ireny. Rehefa misokatra moa zao ny fiangonana dia ao anatin'ny fotoana filazan-draharaha, rehefa mandeha normal amin'izay ny fiainan'ny fiangonana dia manentana mpitandrina indraindray, maka ohatra anankiray ny amin'ny hoe rehefa kaikaiky ny Pasika zany dia mivavaka ao amin'ny fanomanam-panahy, hiatrehana ny Pasika isika, mivavaka amin'ny fanomanam-panahy ny amin'ny fanaovana vokatra isika, mivavaka amin'ny fiainam-panahy mba tena hoe fakalazana an'Andriamanitra mendrika ary sitraka Andriamanitra lay ataontsika. Dia zay lentsika mbavaka. Dia ao anatin'io isan'andro zany tsika le rojom-bavaka io no mandray an'izany ho teny sy hafatra ampitaina amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ao anatiny. Akoatran'izay fa alahatry ny Tomponandraikitra moa zany. Dia zay le anafarana antsika misy efa ampitaina amintsika any anatin'ny vaovao sy ny raharaham-piangonana any dia efa hitantsika. Tahaka an'ireny ataon'ny atao hoe mandray anjara amin'ilay vavaka melohan'ny fiombonana latabatra amin'ny tompo fanaontsika ireny. Rehefa vita ny fanazavana ny soratra masina na zay ataon'ny mpitandrina mitarika eo dia misy ranom-bavaka kely eo. Dia io rojom-bavaka atao io mitovitovy amin'izay ihany. Dia eo le hoe misy raharaha tao anatin'ny fipevin-draharaha, misy ny tapaka tamin'ny akatoko ny fandraisany tokony hoentina mbavaka dia reny le izy. Dia azo tanterahana isan'andro anatin'ny rojom-bavaka zany. Mampanankarena antsika io ary mampandroso ny fiangonana io, indrindra amin'ny lafiny ara-panahy. Zay zany ny hoe ny fandraisiko sy mifandraisanao anjara malavorary izany. Dia manarak'izay zany mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana moa tsika izao dia ny alahady ihany sika no mivavaka. Ny alahady sika no mivavaka fa miditra intelo ary
manaraka tsara ny fipetritsika efa 100 zany ny miditra voalohany, miditra faharoa, miditra fahatelo, miditra amin'ny 7, miditra amin'ny 7, miditra amin'ny 12. Zay zany ny amin'ny lahady ho avy izao. Manaraka an'izay zany dia aoka afaratsika ny zanatsika mianatra katekômena fa ny tolakandron'iny alahady iny zany dia mianatra ny katekômena miditra amin'ny 2 sy fahefany, miditra ny katekômena mianatra ara-dalàna. Dia azagaga sika katekômena ihany koa anatin'izany fa ao anatin'io no atao hoe anenjehana ny lesona tsy vita ihany koa, somary lavalava sy ingakaingana zany miezakitsika ao anatin'izany mandray ny atao hoe fanazavana sy ny lesona, satria mety manararotra amin'io ny mpampianatra tsy mijanona amin'ilay lesona voatolotra fotsiny hoe ity amin'io fotoana io, fa zay tsy vitany ihany koa dia enjehana amin'io fotoana io zay tratra. Manaraka an'izay dia manentana antsika fa efa hanomboka ihany koa ny atao hoe maraim-baovao, zany hoe ny fitao-pifoazana sabotsy maraina, efa hanomboka ihany koa satria efa miketrika an'izany, efa manao an'izany fandaminana zany ny safify, zany hoe ny sampana fifoazana, efa hanomboka io ary ianao zany filazany zany izy ka hisy io atao hoe maraim-baovao io, ka de efa miomana amin'izany sika ry mpianakavy ny finoana. Ny farany dia toy ny mahazatra atsika amin'izay fanentana nataoko, satria fantatritsika fa ny vola dia natao ho tongotra mampandeha ny filazantsara, tsy izy akory ny fototra fa tongotra mampandeha. Ka raha tiatsika andeha ny asan'Andriamanitra, raha tiatsika andeha ny fampielezana ny vaovao mafaly, dia manana diditsika, manana andraikitritsika, manana raharahasika anatanterana an'izany. Ho azy io anao dia io no ny faneketsika adidy fa tsy didy, ka efao ny adidinao, tanterao ny voadinao zay efa nanaovanao fanekena teo anatren'Andriamanitra sy ny vavolombelona maro dia ny fiangonana, fa ny mivoady tsy mahefa dia tsy sitrak'Andriamanitra. Fa rehefa manatanteraka kosa sika ny fanekena zay nataontsika dia ombatsika ny Tompo, mampahery atsika ny Tompo, mitahy atsika ny Tompo, mamaly vavaka atsika ny Tompo. Amarana tanteraka ny fotoana isika riavana, manasanao ahitsangana andray nitsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiary ny fonao sy ny hefitrao ary ny fahalalanao, mba ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesoa Kristy Tompontsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.